Ampifaliana indray no iarabanantsika rehetra amin'ity fotoana mafinaritra ity ary dia manona ny fiadanan'ny tompo ohatrany ho antsika tsirairay avy. Androany dia maki tenin'Andriamanitra ray aminao izay voalaza ao amin'ny Salamo 5:7. Salamo 5:7 dia vakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tapany voalohany. Mety efa renao ny tenin'Andriamanitra, mety efa hainao mety misy koa androany voanarian'izany. Ho vakitsika ary ilay tenin'Andriamanitra. Sady tsara ianao no mpanao ny tsara. Sady tsara ianao no mpanao ny tsara. Ny tenin'Andriamanitra eto dia milaza mahakasika an'Andriamanitra hoe izy io Andriamanitra io. Io Andriamanitra io zany dia Andriamanitra tsara. Ary tsy hoe tsara fotsiny izy fa mpanao ny tsara izy, mpanao zavatra tsara izy. Ao amin'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy tsara ny ataony. Ndraindray tsika mieritreritra hoe ohatran'ny ratsy zany fa Andriamanitra mitondra ny fiainan'ny olona ho any amin'ny fahatsarana mandrakariva raha ohatra ka miaraka amin'Andriamanitra ianao. Ary zany indrindra no ianarantsika n'ity hira ity androany mahakasika an'izany. Tsotra kely le hira anao anie averintsika Jesosy tsara ho ahy. Jesosy tsara ho ahy. Mitantana, mihazona, Jesosy tsara ho ahy. Mino fa mety efa renao koa ty hira ty mety koa voandroany koa nefa ianao no mandre an'izany hira zany. Fa ndao hiaraka iraitsika indray zany hira zany. Jesosy tsara ho ahy, Jesosy tsara ho ahy, mitantana mihazona, Jesosy tsara ho ahy, Jesosy tsara ho ahy, Jesosy tsara ho ahy, mitantana mihazona, Jesosy tsara ho ahy. Alleluia, 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 alleluia. Ataontsika angakaingana ary Jesosy tsara ho ahy, Jesosy tsara ho ahy, mitantana mihazona, Jesosy tsara ho ahy. Alleluia, 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 alleluia. Dia mino fa tadidinao ny tenin'Andriamanitra andraisika androany Salamo 5:7. Andriamanitra dia tsara sady mpanao ny tsara. Dia ho tahian'Andriamanitra daholo indray tsika amanaraka indray manao velomantsika rehetra.